zavatra zay atopoko hoe mbola velonaina ianao. Dia nataon'ny fanahy masina tato anatiko hoe ka mbola velonaina, mbola afaka hiova ny zavatra rehetra. Amen. Mbola misy antenana indray. Hany ka rehefa fomaraina tsy hoe hitanondrika. Misy ny zavatra be dia be andalovana fa izao manana fanantenana hoe andro vaovao indray androany. Amen. Andaontsika hitsangana, andaontsika hivavaka amin'Andriamanitra, aza atao fahazakana misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro, fa tena hoe ataovy tena mihoatra ny fisaoranao androany satria misy zavatra azo antenaina eo amin'ny fiainanao, misy zavatra azo antenaina ao amin'ny taranakao ny ankohonanao, misy zavatra azo antenaina eo amin'ny firenenao, misy zavatra antenaina ny amin'ny fiainanao manontolo amin'ny atsipiriany. Amen. Ka masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy satria ny cadeau sarobidy indrindra omenao anay androany dia ny ainay, ny fofinaina mbola velona satria izany manam-pirofo fa vaovao aminay indray ny famindraponao. Mankasitraka Jesosy satria ka mbola velonaina izay dia mbola misy ny antenaina eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka Jesosy satria fantatray fa tsy miankina amin'ny azo momboko izay fa miankina amin'Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra velona, afaka manao zava-baovao amin'ny fiainanay, afaka manamboatra anay arak'izay tiany ary afaka mikarakara amin'ny fiainanay amin'ny atsipiriany. Jesosy raha izaka ny teninao dia mangataka Jesosy ny fanahinao masina. Aoka tsy hisy nofo hiteny eto Jesosy malala, fa aoka ny zavatra rehetra dia sous contrôle ny fanahinao masina. Na ny teny, na ny fony miainy Jesosy malala, aizany handray ny teny ary hiaina ny teny, ary araky ny teny mpanomponao hoe teo hoe amobe ao anatinay ny teninao. Jesosy aoka ny fahasoavanao no anakona anay, mankasitraka feno anao zay Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Mahazo toerana tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina androany dia mitondra ny teny hoe lohateny hoe nohariny haneho ny endriny. Amen. Ao amin'Andriamanitra, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny lafiny rehetra dia misy foana tsara kokoa tokony hosoana. Raha ohatra ianao hoe efa tonga amin'ny dingana anankiray amin'izao fotoana izao dia aza afa-po eo. Fa antanio ny fanahy masina ary angatao ny fanahy masina hitarika anao satria misy foana ny tsara kokoa tokony hosoana. Amen. Hatrany am-piandohana dia izay mihitsy ny fomba fanaon'Andriamanitra. Raha isitsika ange ny ao amin'ny Genesis toko voalohany, andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Amen. Teny am-piandohana Andriamanitra dia efa namorona ny lanitra sy ny tany, fa ny zava-nisy tao anatin'izany ny tany tsy nisy endrika, foana ary feno aizina, fa tsy nijanona teo Andriamanitra. Amen. Eo amin'Andriamanitra zany isaky misy zava-bita dia misy zavatra anombohana foana, fa tsy hoe eo ny farany. Amen. Dia manantena koa ianao fa isaky mbola miaina ianao, vita ny segondra zao, segondra manaraka misy azo anombohana. Amen. Ny fanahin'Andriamanitra nanomba tao ambonin'ny rano, ozy izy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo. Fa rehefa ny teny Andriamanitra dia nisy ny mazava. Tonga feno ilay foana teo ary lasa tsara indrindra ilay tsy misy endrika. Amen. Raha tahak'izay ny namorona an'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany dia tahak'izao indray ny namorona ny olona. Ny olona tokoa noforonin'Andriamanitra spécialement ho amin'ny tanjona manokana ary ny foroniny tahaka ny endriny. Amen. Raha isitsika ange Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy.
Genesis toko voalohany andininy fa 9 sy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy. Amen. Dia toizantsika ao amin'ny Genesis toko 2 Genesis toko 2 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vovotany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy. Io olombelona nalain'Andriamanitra tamin'ny vovotany io dia tsy iza fa Adama. Fa vita Adama dia nisy fanombohana vaovao indray namoronan'Andriamanitra ny Eva. Raisitsika ny ao amin'ny Genesis toko 2 andininy fa 2 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovahandriamanitra nasondria tokandralehilahy ka dia natory izy dia naka ny taolatehezany anankiray izy ka nanakombona mofo ho solony. Ary ny taolatehezana izay nalain'i Jehovahandriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Amen. Zay zany vovoka sy ny fofinain'Andriamanitra no namoronana ny Adama ary taolana avy amin'ny Adama no namoronana ny Eva. Dia rehefa vita izay, vita ny lahy sy ny vavy dia nitsodrano azy ireo amin'izay Andriamanitra. Raisitsika ankeny ao amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany andininy fa 20 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay no teneniko teo hoe Andriamanitra ny olombelona noforon'Andriamanitra spécialement ho amin'ny tanjona spécial. Raha teny am-piandohana dia izao ny tsodrano nataon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofa ka sy mihabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manintsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany dia nisy izany. Amen. Ny voatra hatrany anefa ny vinan'Andriamanitra mahakasika ny olombelona. Io tsodrano nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany io zany ny voatra koa arakaraka ny fivoaran'ny olombelona. Taty aoriana manko dia nisy ny talohan'ny andro Noa dia nisy ny foanana ny olona rehetra zany dia tamin'ny alalan'ny Noa mianakavy ny nananganan'Andriamanitra génération vaovao. Ary tamin'io alalan'ny Noa mianakavy io dia nisy tsodrano vaovao nataon'Andriamanitra. Raisitsika ny ao amin'ny Genesis toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 17. Genesis toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nitsodrano an'i Noa sy ny zanany hoe marofa ka sy mihabetsaha ary mameno ny tany. Itovizany izay tamin'ilay tsodrano voalohany. Ary ny tahotra sy ororo anareo ahazon'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Ireny mba amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Amen.
Nisy zavatra miova eto na ny 5 fotsiny ary. Satria izao ny biby eo izay tamin'ny voalohany Andriamanitra ny teny hoe ny zava-maitso ihany no hohaninareo. Fa tao aorianan'ny andro Noa dia ny teny Andriamanitra hoe ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Amen. Misy foana ny andro soana miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tao aorianan'ny fialan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia naniraka amin'ny fanahy masina Andriamanitra. Raisitsika angeny eo amin'ny Jaona mbola mandeha amin'ilay etapy namoronan'Andriamanitra ny olona zany tsika izao. Jaona 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny felako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy. Dia raisitsika indray ny Jaona 4:20 andininy 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra, dia hazavany tenin'Andriamanitra ilay mpananatra eto. Ny mpananatra dia hoe parakleto, dia mpanampy na mpampahery na solovava. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny teny an'ity hoe ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Tsy haiko raha azonao hoe inona ilay évolution amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olona. Fa raha tamin'ny voalohany vovoka nalainy dia ny fofinaina, ary raha namorona ny vavy avy amin'ny taolany Adama, dia amin'izao efa tsy eo intsony tsinony Jesosy efa lasa, dia izao ny fanahy masina indray nampitoery mandrakizay hozy izy ato anatintsika. Izao zany ianao tsy vovoka fotsiny mitafinofo, fa misy ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Nataon'Andriamanitra tonga tempolony, tsy mila manao taberna kely tsontsika hoentina mandeha isaky ny manao croisade, fa ianao ilay tranon'Andriamanitra velona, tsy natao tanana, misy ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Aoka ho sarobidy amintsika izany. Amen. Hitanareo, izay ilay teneniko hoe misy foana ny azo arisoana, mandeha foana tsika amin'ny lalan'ny fahatanterahana, ka izay no mampatonga antsika araka ny toritenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha manao zavatra kely tsika tsy tokony hirehirena amin'inona na amin'inona ka mahavita zavatra, satria tsy noho itsika izany fa noho Andriamanitra. Izy ihany no manamboatra antsika, izy ihany no mamolavola antsika, izy ihany no nametraka ny fanahy masina tato anatintsika, tsy vavakintsika ny teny hoe fanahy masina midina ato anatiko, fa Jesosy ny teny hoe andeha dia aniraka mpananatra. Dia izay no nampatonga an'ilay mpananatra ato anatintsika. Ary ovakitsika ny ao amin'ny Jaona 1:1. Jaona 1:1 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ianao zany vovoka teny am-piandohana, kanefa nefaranao tempolin'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra. Ka iza ny zanak'Andriamanitra? Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Nefa ianao nahatsangany ho prahalahy amin'ny Jesosy, ho ray tapo amin'ny Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Tadidio tsara ny zavatra nytenenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe andeha isika hamorona olona araka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Dia hatramin'izay zany izy eo andala mpamolavolana antsika mba hamoaka an'ilay endriny.
satria nohariny tahaka ny endriny. Efa misy zavatra be dia be napetrany tao anatinao, tahaka ny zavatra be dia be efa tao amin'ny tany sy ny lanitra, fa mila fanahin'Andriamanitra. Fanahy masina zao tsy avelany ambomba eny amin'ny androntsika eny fotsiny, fa zao atao anatintsika ozy izy. Dia anjakantsika mampiditra ny tenin'Andriamanitra, mihinana ny tenin'Andriamanitra mba hamoaka an'ilay fahatsarana takiany tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Mbola tsy hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika dia tapitra hatreo, fa zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Eto am-piandohana aloha dia te-hiteny aminao tsy hoe velona tsika hoe amin'izay ho tanterahan'Andriamanitra ny faniriantsika sy ny nofinofitsika. Tsy izay, diso be izay. Fa velona tsika ahatanteraka ny vision an'i Jesosy. Inona ny vision an'i Jesosy? Vakitsika ilay amin'ny Jaona 7:7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marina andraso aloha andraso kely aloha azafady. Zay safady. Zay zany nofinofon'i Jesosy dia hoe itsika zanak'Andriamanitra rahaitapo aminy hitoetra any amin'izay hitoerany, ahita ny voninahiny. Amen. Noho izany tsy eto amin'ity tany ity tsika mandrakizay dia tsy tokony hararary mahakasika an'ity tany ity, fa zao manomana tsika, manomana an'ilay fahatanterantsika ho tonga zanak'Andriamanitra dia hitoetra, hiaraka hitoetra amin'i Jesosy. Amen. Ka fitinina mahakasika antsika zanak'olombelona zany dia tahaka izao. Ary tena hisaorana an'Andriamanitra satria tsika zanak'olombelona ohatrany hoe niavaka atao anatin'izay, fa tsy hoe ny biby nataony an'izay koa, fa ianao manokana ilay izy. Vao teny am-piandohana tsy ny tenin'Andriamanitra hoe misy olombelona, fa zao nanetry teny izy, niala teny amin'ny fiandrianana izy, naka vovoka izy. Tsara ho foana fa vovoka ny netim-boanao. Vovoka ny netim-boanao, tsy misy tokony hampirehare zany, fa raha toa ianao toy izao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Vovoka no fofon'Andriamanitra amin'ny fofinainy tonga velona, ary nataon'Andriamanitra ho lasa tempolony, ary avy eo natsangany ho zanany, ary any aoriana amin'ny mandrakizay dia mpiara mandova amin'i Jesosy mipetraka any amin'izay hitoerany. Amen. Amin'izao vanim-potoana izao zany Andriamanitra dia eo am-pamolavolana antsika. Dia izay no tiako tenenina hoe raha ohatra ka mbola velonaina ianao dia mifalia, satria mbola misy fanantenana ny aminao. Tsika indraindray hoe maraina indray mbola misy fanantenana ny amiko, dia indraindray tsika mieritra hipoaka ihany ilay projet, indraindray tsika mieritra ilay zavatra ranofony mbola misy fanantenana, mety ho lasa any an-dafy ihany angambany. Tsy izay aloha ilay izy, fa mbola misy antenaina ny aminao, satria mbola eo am-panamboarana anao Andriamanitra, eo am-pamolavolana anao Andriamanitra, mba ahaizanao hamoaka ny endriny, satria ianao tsy ho any amin'ny fitoerana efa noman'i Jesosy ka tsy manana an'ilay endrika Andriamanitra, satria tsy fantatry ny olona any ankehinsika raha vao tsy endrika Andriamanitra no hitany. Amen. Dia tombony lehibe antsika zany raha himasoantsika indrindra dia ampatonga antsika ho hamoaka n'ilay endrika Andriamanitra. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, Jesosy ny teny an'ity. Matthieu
Matthieu 5:5 Matthieu 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany aoka ho tanteraka anareo toy ny fantanterahana anareo izay any an-danitra. Amen. Mety miteny zasy ianao, zanga isa maraina Jesosy efa tena miezaka ny ho tanteraka ihany. Fa tsy mety le izy. Fa le izy koa nge tsy vitanao Fa mila an'Andriamanitra ianao. Mila mifanahy masina ianao. Tahaka le voary voalohany antsika. Mila mifanahy masina ao anatintsika. Ary mila ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tokony ataontsika fotsiny manaiky hiasany tenin'Andriamanitra. Amen. Rehefa manaiky tsika hiasany tenin'Andriamanitra dia mety le izy ary afaka hitsahatra Andriamanitra satria ny tsara indrindra no efa nataony. Amen. Mba tianao ve zany ampitsahatra an'Andriamanitra zany? Fa tsy ampatonga azy anao mba mitady foana isan'andro. Hoe nakaiza indray? Inona indray? Te ahita ny endriny eo aminao Andriamanitra. Fantatrao ve raha mijery anao izy dia izao tsy hoe mahita anao izy en tant que ianao izay mifaniriana, fa mahita azy izy hoe ohatra ny mijery fitaratra izy zany mijery anao, izay ny tanjon'Andriamanitra. Dia ao anatin'izany nefany tsy ohatra ny tanitsika ka osa izy Andriamanitra hoe misy dia isy. Fa izao misy para avy aty anatintsika angatahan'Andriamanitra ataontsika. Inona ilay endrik'Andriamanitra tiany ho hita ao amiko? Raisintsika ny ao amin'ny Luka 5:7 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mangataka raha ohatra ka mba te hitovy endrika amin'Andriamanitra ianao dia avereny vakiana le izy any an-trano. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaotra izay manozona anareo, ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao azy. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary arak'izay tianareo ataony olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo, fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo, fa na dia mpanota aza mba manao izany ihany. Ary mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo, fa na dia mpanota aza mba mampisambotra amin'ny mpanota, andraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora, ka aza kivina amin'inona na amin'inona satria fantatr'Andriamanitra fa be dia be ny mahakivy. Dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaky ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka dia tsy ho eloiny ianareo. Mamela dia mba havely ianareo. Omeo dia mba omeny ianareo. Fatra tsara sady ahintsana no afatratra, ka mihoatra no omeny ho ao ampofonareo. Fa izay fatra taonareo no hamarana ho anareo kosa. Amen. Vita vaky ao amin'ny minitra vitsivitsy le izy, fa hiainana sisa. Amen. Izay no mampatonga an'Andriamanitra hoe izay le endrik'Andriamanitra tiany ho hita ao anatintsika. Ary fantany fa raha le nofovovoka ity tsy hahavita an'izay. Dia izay mampatonga an'Andriamanitra naniraka ny fanahiny
hanampy atsika isan'andro hijotsika amin'izay antom-pisitsika izay. Ka misy ny antom-pisitsika indraindray tsika manontany hoe ay inona ka ny antom-pisika, inona ka ny antom-pisika, mpaminany ave zao ave zao ave. Ie, mety hoe izay fa zao alohan'ny zavatra rehetra dia ianao mamoaka ilay endrik'Andriamanitra araka ny voavaky teo. Amen. Ny endrik'Andriamanitra tiany hita eo amin'izany izany raha fitiantsika dia izao, tiany olona rehetra na ny fahavalo ary. Mora ho an'ny rehetra ny tia izay tia azy, izay manao soa azy, fa ny tia ny fahavalo mora ho antsika. Amen. Faharoa, manao soa na amin'ireo mankahala azy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay, aza avela ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Rehefa mandeha ianao, satria ianao nahazo direktiva hoe mila tia ny fahavalo, sarotra anao ny mitia amin'ny fahavalo, dia izao asio soa indray izy mba hanampy anao. Satria rehefa manisy soa ianao, mitohy manisy soa ianao, mitohy manisy soa ianao, dia izao fanampiana ho anao ilay izy fa tsy hoe sakrifisy ho anao. Satria rehefa asianao soa ny olona dia miova koa ny tempérament ny envers anao dia lasa tianao iny olona iny. Manampy atsika ange Andriamanitra e. Ianao mety mieritreritra hoe za ve efa akatsiny, za ve efa atao an'izao dia za indray mbola hanisy soa. Dia hoy izy Andriamanitra hoe ie izay mihitsiny, satria efa babo ny fanaova-tsotso hoe mikalkula ianao fa amin'ny fitiavana nanaovanao azy, rehefa babo ny fanasianao soa izy tsy maintsy miova izy dia manampy anao izay hitiavanao azy. Amen. Misaotra hozy izay manozona, misaotra izay manozona, mivavaka izay ho amin'ny manisy ratsy. Raha mivavaka amin'ny manisy ratsy tsika dia tsy hoe ho vao izy mba ho zakako. Tsy izay ilay izy. Izy nataon'Andriamanitra eo mihitsy mba hampatonga anao hanampy anao, hanananao an'ilay endrik'Andriamanitra. Amen. Tena hoe benediction atsika ireny olona ireny raha ohatra ka haitsika miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha tsy haitsika mankatony tenin'Andriamanitra dia fahatafitrohina ho atsika ilay olona. Izany mampatonga an'Andriamanitra manampy atsika foana hoe misaoka amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia mila misaotra tsika amin'ireny. Raha tafiditra any an-danitra ianao dia hiteny aminao Andriamanitra, mety aneo anao izy mba fantatrao tia olona tia nge nanampy be anao tany satria tiavinao izy na dia aza. Mandefitra ny amin'ny tsirariny, manaiky abakaina, manaiky akarotina. Tia manome na ireo mpakakeriny ary na ireo tsy mendrika aza. Manao amin'ny hafa izay tiana atao amin'ny tena. Tia mampisambotra na amin'ireo mahakivy aza. Indraindray ianao vao mahita olona dia tena hoe tia indray. Fa sisy Andriamanitra hoe aza kivy e. Atao foana e. Atao foana. Mamindra fo tsy mitsara, tsy manameloka, mpahamelaheloka. Voalohany tsy manameloka action, fa tsy mpanameloka, tsy anjaka asantsika, tsy lazaina zany ilay mpanameloka eto. Eto milaza sy lazaina. Fa tsy mpanameloka intsontsika fa mpamelaheloka ary mpanome, mpamindra fo tahaka ny raintsika izay any an-danitra. Amen. Ka jerentsika araka ny nofoka dia hoe tsy vitantsika. Fa izao eo ny fanahy masina. Isan'andro tsika fahanana amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Aleo ny teny hiasa ao anatintsika. Avelao ny teny hiasa ao anatintsika. Fa ny teny keo sisy Andriamanitra rehefa alefako tsy miverina amiko foana izany raha tsy mahavita izay nampanirahako azy. Amen. Anjara antsika sisany hoe manaika iasan'ny teny na tsy manaika iasan'ny teny.
eo ampamola volanantsika Andriamanitra hitovy endrika aminy. Ka aoka tsika tsy ho rekaka sy ho kivy eo am-pandehanana. Atsahako ny fanamelohan-tena hoe zaho tia ngamba mbola matoa ianao velinaina dia misy ny antenaina. Raisitsika ny ao amin'ny Malakia toko 7. Malakia toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro anirakanirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempolony, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andro hiaviany, ary iza ny mahajanona raha miseho izy, fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba, ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranak'Levi izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra ampahamarinana. Amen. Asa kivitsika ny amin'ny fizahan-toetra mahamay. Asa kivitsika ny amin'ny sedra rehetra, fa andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Zavatra rehetra hoy izy ny tenin'Andriamanitra miasa mahasoa izay tia azy. Andao fenona fisaorana foana. Tenin'Andriamanitra amintsika izay nampatsiarovy ny omaly hoe mifalia, misaora, mivavà. Dia andaontsika hifaly foana, hisaotra foana, dia hivavaka foana, tsy hoe hivavaka mba hiova ilay situation, fa hivavaka mba haitsika ny mandalo an'io situation io. Amen. Haitsika ny mandresy an'io situation io amin'ny alalan'ny direktiva amin'ny fanahy masina. Amen. Nisy tambola kely dia nisy fanoharan'izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay. Dia tena hoe tsy maty tato anatiko ilay izy. Mahakasika an'izay hoe mpandrendrika izay, hoe arendrika tsika izany. Tsy hoe arendrika atao dobo fa diovina. Andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy hozy izy. Dia nandeha hozy izy satria nahita an'io tenin'Andriamanitra io hozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia nandeha tao amin'ny mpanefy, bijoutier izany. Dia nijery hozy izy hoe ahoana ka ny fanefen'ity olo ty ny firavaka. Naka volamena izy hozy izy, mamiratra ilay izy jerena ohatra izao. Dia izao ataony amin'ny afo mamay be hozy izy ilay volamena, dia misy zavatra milatsaka maintimainty, ilay taindrendrika izany. Dia rehefa avy eo menamena fifily ilay volamena, kapohany amin'izay hozy izy, kapohany. Dia voakapony hozy izy ilay izy alefany amin'ny afo mamay indray. Dia avy eo hozy izy mbola misy maintimainty milatsaka. Dia rehefa avy eo indray hozy izy kapohany. Dia rehefa avy eo hozy izy volavolany eo ilay izy dia manome endrika firavaka izany. Dia rehefa avy eo hozy izy, izaho efa mahita an'ilay izy hoe efa tsara, efa mamiratra, fa efa vita firavaka ilay izy mbola alefany amin'ny afo indray dia mbola misy zavatra mitete foana. Dia avy eo hozy izy dia mbola kapohany, mbola sokisokiriny, mbola ataony an'izay anaovany azy eo. Fa farany hozy izy nanontany. Ohatrany hoe nitoetra teo amin'ilay firavaka hozy izy dia farany hozy izy tsy naharitra dia nanontany hoe fa mandra-pahoviana no anaovanao an'ity firavaka ity ho tahaka izao, ho alefanao amin'ny afo sy ho kapokapohanao. Dia hozy izy io ilay bijoutier tsy nakasarotra, rehefa hitako eo aminy ny endriko. Rehefa hitako eo aminy ny endriko. Izany hoe rehefa mijery azy dia mireflete ny endriko izy. Dia ohatr'izay Andriamanitra. Azagaga ianao ka ohatra mandalo mamay be dia voakapoka ry, voakapoka atsy. Fa avy eo Andriamanitra hitazana anao dia hiteny hoe mahita anah ve za sa mbola vovoka no hitako. Fa manala an'ilay vovoka izy. Amen. Avelao Andriamanitra hanala an'ilay vovoka. Amen. Ny Andriamanitra Andriamanitra tsy sadika. Ka hoe faly izy mahita anao mijaly. Fa izao fatany fa misy zavatra efa nomaniny mandrakizay ary ny ahatonga anao ho any io fanamboarana androany io. Amen. Aza kivy izany eo andalam-panefena. Aza kivy eo andalam-panefena. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona
toko 5 andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Misaoka ianao an'Andriamanitra ka mbola amboariny isan'andro, satria mbola misy antenainany aminao. Amen. Tsy hoe velobelom-pona fotsiny tsika, dia ninona nataontsika dia ohatrany hoe mety be foana io, tsy isy mpiteny, tsy isy mpaninona, tsy isy mpanitsy. Fa zao matoa ianao mbola amboarina, matoa ianao vao mandeha kely, vao niaky kely tongotra ao mankary amin'ny ankavia, tonga dia voakapoka. Misaoka an'Andriamanitra, mbola misy antenaina ianao, mbola mamola volanao Andriamanitra, mbola fantatr'Andriamanitra fa mbola afaka hivoaka ilay endriny napetrany tao anatinao. Amen. Aoka sika tena ho faly ka mbola anarina, aoka sika ka mbola faly ka mbola katsanana, ka mbola ampidirina ao anaty lafaoro, ka mbola asiana zezika. Zao zany ny vavaka tokony ataontsika hoe Jesosy ataovy mahazaka zay, apio mba hazaka apio mba hazaka an'ilay fananakana, apio mba hazaka an'ilay teny-dratsy, apio mba hazaka an'ilay fanenjehana, le fanendrikendrehana. Ka la Jakoba sy Petera mampahery antsika fantatra koa ao amin'ny epistiliny. Ka isika nge ao amin'ny Jakoba Jakoba toko 1 andininy faharoa ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy Jakoba: "Kikalahako, atao fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakapana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona." Amen. Reny fizahan-toetra reny hoy izy Jakoba dia zao mba hampatonga antsika hanana faharetana, mba hampatonga antsika hanana an'ilay toe-panahiraka an'Andriamanitra, mba hampatonga antsika hamoaka an'ilay vokatry ny fanahy, dia aoka ho ataontsika fifaliana ireny fa tsy ataontsika hakivy na haketraka. Amen. Tsy adinon'Andriamanitra izany ianao, hitan'Andriamanitra ianao, ary tian'Andriamanitra ianao matoa amboarina, satria tsy tafidy-trano tsika raha tsy ny endriny. Ny endriky Jesosy ihany no afaka miditra any, ka raha tsy mireflete an'ilay endrik'Andriamanitra tsika, tsy fantatry ny olona any. Tsy diso ry zareo. Ka isitsika indray ny eo amin'ny Petera 1. Petera 1 toko 4 andininy 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy rahalahy Petera amintsika: "Ry malala, aza gaga no fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsampahan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravokavonareo indrindra ny fisehoan'ny voninahiny koa." Amen. Misy voninahitra iseo. Miombona fijaliana amin'ny Kristy tsika. Le hoe miombona fijaliana amin'ny Kristy tsy hoe le amin'ny nofo io, fa zao le nao mandany tenanao, le nao mandefitra amin'ny tsirariny, le nao le araka ny voatenintsika teo le ao amin'ny Lioka toko 9 andininy 17 ka hatramin'ny 18. Ianao le mamela foana, ianao le mivavaka ho an'ny manisy ratsy, ianao le manaiky ararotina foana. Dia raisitsika indray Petera 1 Petera 1 toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: "Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjono rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo." Amen.
mila miakitra tsika izany. Aussi tiako vakina kely azafady amin'ny version Louis II, les 1 Pierre 5:10, oui, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Ny anton'izany zavatra rehetrarehetra antalovantsika izao dia izao io 15 io. Mampatanjaka atsika, ampatonga atsika ho tanteraka, mampatonga atsika tsy mora mangozozo. Dia mifalia izany efa misy antenaina. Amen. Te hijery ny tantaran'i Job. Nisy fotoana tena tsy tiako ny tantaran'i Job satria ny ataonako dia hoe raha ohatr'izao no manjoa amin'ny mpino rehetra ohatran'ny sahirana ihany. Fa izao rehefa ampino fanahy masina tsika dia izao azontsika amin'izay hoe inona ny antony. Dia andraisantsika anatra ilay izy. Dia izao tena mahafinaritra ahako mamaky ny tantaran'i Job satria nandraisako lesona be dia be. Job tsy hoe lehilahy nanota izy akoriny, fa izao raisitsika ny Job voalohany toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Job voalohany toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Izy lehilahy nankasitrahan'Andriamanitra. Ary eo sisa ny tenin'Andriamanitra. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Job no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Amen. Raha fitinina dia Job izany azo ataontsika hoe efa tena hoe akaiky, mbola tsy tanteraka fa akaiky ny fahatanterahana. Satria izao nifady ny ratsy izy, marina izy, mahitsy izy, matahotra an'Andriamanitra. Nanompo an'Andriamanitra Job. Ary hitantsika ao amin'ny Job voalohany, Job toko voalohany, 15 amin'ny anaran'i Jesosy dia izao. Ary isaky ny tapitra ny tsingeriny ireo andro fanasana ireo ny zanany izany manao fetifety. Fa rehefa tapitra ilay fety, ary isaky ny tapitra ny tsingeriny ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Job ka nanamasina ireny. Ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra hodorana araka ny isan'izy rehetra. Fa hoy Job, fandrao efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'i Job mandrakariva. Izany hoe Job izany tsy hoe tanteraka fa navita nanompo an'Andriamanitra, nanao soa ary rehefa nitranga taminy ary ny zavatra rehetra dia mbola navita ny saotra an'Andriamanitra. Dia efa kely sisa tsy ho any amin'ny fahatanterahana izy izany. Fa izao araka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaona toko 15 andininy faharoa teo hoe izay mamoa izy dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Nisy zavatra kely izay tao anatin'ny Job. Tsy pura loatra ny fiankofan'i Job, nahita Andriamanitra fa marina izy. Fa tsy pura ny fiankofan'i Job ary tsy pura ny fitiavana an'Andriamanitra. Feno tahotra tao anatiny. Ao amin'ilay Job voalohany toko 15 vakitsika teo dia misy teny miapanga ny Job ilay hoe fandrao efa nanota ny zanako. Izany hoe manao an'ilay fanatim-pihavanana amin'Andriamanitra ho an'ny zanany izy, tsy hoe fanatim-pihavanana satria tiany Andriamanitra, fa matahotra izy sao dia nanota ny zanany dia ho very. Izany hoe misy intérêt personnel ihany nampatonga ny Job hanao an'ilay fanatitra. Baraingo mampatonga ny satria rehefa avy eo
rehefa nitranga ny loza dia izao tanisany zavatra tsaka rehetra nataony amin'izay i Joba. Ohatrany hoe tsy raky no azy ny zavatra miantra aminy satria izy efa nanao an'izao, efa niantra izy, efa nanao soa izy, efa zao ka maninona mbola miantra aminy izao. Dia izay ilay hoe tsy tanteraka ny fiankohofany Joba. Satria izy tena nanao zavatra mba ohatrany hoe nanao takalo tamin'Andriamanitra hoe hanao an'izao, ohatrany hoe vidivarotra ilay izy, hanao an'izao d'avance Andriamanitra antisipeko ny loza fa hanampy ny kamboty ahako dia raha sanatria kamboty ny zanako dia izao mba misy miaha ohatrana koa izy. Ohatrany hoe mamafy sitrany ahy mijinja. Sitrany ahy, misy sitrany ahy be dia be, misy tahotra be dia be tao anatiny. Ary ianao izany rehefa misy faiblesse kely izay ao anatinao dia Satana mahatsikaritra azy voalohany. Satria Satana tonga dia ny hampangana azy hoe fanatenan-javatra nge ny antony ijoroany Joba io e. Fa Andriamanitra nahita nefa ny fa tsy dia hoe fanatenan-javatra fotsiny ihany fa misy zavatra kely amboarina fotsiny. Raisitsika koa nge ny ao amin'ny Joba e. Joba 3:7 andininy 5:20. Joba ihany miampangany tena ny taty ariana hoe fa izay atahorako ny nahazo ahy ary izay angovitako ny manjo ahy. Tena hoe niezaka izy izany nieskive an'ilay zavatra rehetra hitranga kanefa arakaraka ny fiezahan'ny nofiny hoe ataoko an'izao ito dia amin'izay tsy mahatratra vao maika nahatratra azy ilay izy satria izay mihitsy ny tian'Andriamanitra esorina. Tsy hoe tsika manompo an'Andriamanitra no ny antony indray satria raha mbola izay tsika ka tsy ho azontsika ilay antony indray dia izay koa no hampialatsika amin'Andriamanitra. Dia misaoka an'Andriamanitra raha mbola manamboatra antsika ny amin'izay Andriamanitra. Amen. Diso ny motivation an'i Joba teo am-panompona. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Amen. Nila namboarin'Andriamanitra teo amin'ny fitiavana zany i Joba dia taty aoriana izy dia izao nahafantatra an'Andriamanitra. Nahafantatra hoe izy Andriamanitra, fantany hoe izy teo mason'Andriamanitra dia foana ny tahotra. Amen. Rehefa tena niaika izy hoe wow, fantatro amin'izay ianao Andriamanitra, tena ny masoko mihitsy ny mahita anao. Ay ve dia teo amin'izay izy ny fona tamin'ny fahotany rehetra, ny teniteny foana, ny fanamarina tena. Ay ve hoe fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ahy e. Ay ve tsy ezako ny mampatonga ninina fa fahasoavan'Andriamanitra e. Rehefa tsapan'izay rehefa tena hoe fakahita tamin'Andriamanitra izy dia izao miala ilay tahotra. Tsy nahoana intsony izay zavatra mitranga. Dia rehefa tonga amin'izay stady izay tsika tahaka ny Joba dia izay ny profy hoe tonga amin'izay tsika miadana ninina. Nanomboka miadana amin'izay Joba, mbola foana nge teo aminy. Mety mbola nisy fehany izy fa izao rehefa nahafantatra an'Andriamanitra izy dia niadana izy. Amen. Dia rehefa niadana izy lany kakatra Satana. Tsy tantsony izay hiatakena azy satria ninina miadana foana izy satria hoy izy Joba hoe ampy ahy mahafantatra anao Andriamanitra. Ianao dia ampy ahy Andriamanitra. Izay misy izay tsisy tsy karahiko. Dia ohatr'izay koa ho antsika. Oka tsy ny zavatry ny tany no hamatotra antsika eto. Amin'Andriamanitra rehefa namaky an'i Joba eo dia hoe amin'Andriamanitra ke tena tsisy dika mihitsy ny hoe nanana an'izao naringa ny Satana tao andray mpimaso. Amin'Andriamanitra tsisy dika an'izany satria izy mpamorona koinona koa moa. Fa izao rehefa teo ny toe-pony Joba niadana, nitsahatra, mahafantatra tsara an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra, naverin'Andriamanitra amin'izay satria tsy tonga sampiny Joba tsony ireo fananan'ireo, tsy tonga sampiny Joba tsony ireo zanan'ireo. Impiry moa tsika manao izany, za aloha dia tratran'izany.
Ohatrany hoe satria hoe sisy ny tenin'Andriamanitra hoe manompo an Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Jesosy hanompo amin'izay vao vonjika eto ankonako eto. Za tratra an'izany. Mety hisy fanantenana ihany ny zanako fa andeha hanompo tsara. Izay ilay izy ka. Ninona mitranga eo, ninona zavatra miseho dia izao amboary ianao meteza ianao ho perfectionner Jesosy mba hiaona aminy fa izy avy eo manao ny zavatra rehetra. Amen. Velona ihany, tsy hoe velona ihany, ny zanaka folo mianadahy ihany ange ny Job avy eo e. Ary le areny very rehetrarehetra ange restauren'Andriamanitra tsy hoe tahaka le teo fa indroa avoeny e. Ka tsy le matériel mitanjona. Tsy ilay zavatra ny tany ny tanjona, fa tsika miova ny tanjona. Amen. Kely angambany nandraisako lesona koa ao amin'ny Lioka 5:20 andimy faha 1 ka hatramin'ny faha 10. Tantaran'ny zanak'Adala izy io. Nanana tia rainy tia, rain'ilay zanaka Adala. Tia rainy tia tsy hoe ilay rainy no Adala, fa tia rainy tia nanana ny fon'Andriamanitra. Satria rehefa nangataka ny zanany hoe meo amin'ny fananako, dia nomeny ilay izy. Tsy nanontany izy hoe ataonao inona na ahoana fa nomeny ilay izy. Rehefa avy eo lanilanian'ilay zanaka Adala tany amin'izay filany tany ilay fananana. Rehefa miverina izy tsy nanao ankety koa indrainy hoe nataonao taiza daholo. Fa izao ny important amin'ilay rainy dia hoe tafaverina ato an-trano ianao anaka. Fantatrao ve fa ny important amin'ny Jesosy dia ianao miverina ao aminy. Izay perta rehetra any hain Jesosy mirestaurer an'izany. Fa ianao manenina amin'ny ratsy sy miverina amin'Andriamanitra no ilain'Andriamanitra. Ho antsika ray aman-dreny, raha ohatra tsika mbola hoe misy ankonana mbola any ivelan'ny vala, dia izao atsahako aloha ilay manao pression sy mamolaka tsy vitanao manova olona. Fa izao manaova tahaka n'io ray io. Inona no nataony? Niakatra teo amin'ny efitra ambony izy. Inona no ataonao any amin'ny efitra ambony? Mivavaka ianao any amin'ny efitra ambony ary mitazana ianao. Satria jereo any amin'ny efitra ambony izy matoa na tsinjo vao avy lavitra ny zanako hoe oay, itsy ilay zanako. Dia ny ataontsika inona? Mandohalika mivavaka ho azy ireo. Dia izay raha mbola mifomaraina ianao, mbola misy fofinaina ianao, dia mbola misy antenaina ho an'ny ankonanao. Amen. Satria mbola tsy kivy ianao no hivavaka ho azy ireo amin'ny fiovan'izy ireo, fa manomboka aminao aloha. Amen. Tsara loatra Andriamanitra. Tsara loatra Andriamanitra fa misy ny antenaina. Amen. Andao tsika hitsangana hivavaka. Alohan'izay misy teny kely tiako vakiana ato amin'ny Romanina. Romanina 5:9. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Maniry fatratra ny zavatra rehetra, ny voary rehetra, ny firenenao ho fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra aseho amin'izao dia ianao. Amen. Satria rehefa manana an'ilay endrik'Andriamanitra tsika, rehefa mamoaka an'ilay endrik'Andriamanitra tsika, dia ho marina amintsika ny teny voasoratra hoe manapaka, manjaka, tahaka ny tsodrano tamin'ny voalohany tao amin'ny Genesisy. Tsy hoe akory hoe manapaka sy manjaka noho ny amin'ny intérêt antsika, fa noho ny amin'ny intérêt amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Zavatra rehetra ho an'Andriamanitra.
zavatra rehetra ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra, zavatra rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ndaontsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra kanay aminaraka an' Jesosy a. Mankasitraka feno anao zay Jesosy satria mbola niteny taminay ianao. Jesosy a, mangataka izay. Ampio izay fanahy masina mba hiandray ny teninao ary hiaina ny teninao. Mety hoe nanao fahatsoana izay iray segondra tao alohan'izao fotoana izao. Kanefa ka mbola misy ny iray segondra manaraka dia mbola misy ny antenaina afaka manomboka vaovao miaraka aminao indray izay. Manantena foana izay Jesosy malala mba hahatratra ny fenitry ny fahataterahana. Mankasitraka Jesosy ao ka tena hoe ahazava ao anatinay ny antom-pisianay, fa tsy hoe ho velona ho an'ny tenanay, tsy hoe velona ho an'ny ankonanay, tsy hoe velona ho an'ny nofinay, fa velona ho anao. Mankasitraka feno anao izay Jesosy a, ary midera sy mankalaza ny anaranao. Mankasitraka Jesosy a, dia rainay mandrakizay ny anaranao a. Amen. Teharintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety a, mankasitraka an' Jesosy tsika ny amin'ny fanarahany a, mpanompo a, anambara, izara, ny teny a ahafahanao indray a mamakivaky ny fiaina tokantranonao. Amen. Ina moa ny titran'ilay androany? Nohariny, haneho, ny endriny. Zany hoe anisan'ny bazin'ny antom-pisiana zany a, alohan'ny hazakazantsika hoe za nataon'Andriamanitra ho mpivarotra, nataon'Andriamanitra ho mpampianatra, nataon'Andriamanitra ho dokotera, etseretseretsetra, dia fataro fa mialohan'ny fitandremana ny edena, zay le resantsika, zay le asa, dia isika aloha mitovy sy manahaka ny endrik'Andriamanitra. Ary io endrik'Andriamanitra io tsy any amin'ilay fahaiza-manao mahagaga tonga dia mandeha ambony rano fa any amin'ilay fafana mamela heloka na ny mpanindrona, hitanareo ilay any amin'ilay toetra le maha-Andriamanitra azy mihitsiny. Amen. Zavatra anankiroa no anampinanao anatin'izay mba ahafahanao tena hoe maneho ny endra zay. Voalaza be dehibe izy teo, tiava ny fahavalo, ataovy izao ny fahavalo, anana tena za mihina fa raha misy fahavalo manaraka zao fampianarana zao faly izy any ambady any, satria ho azy daholo le soa rehetra zay asaina ataonao. Halleloja. Dia mivoavoa koa le fahavalo anatin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zavatra anankiroa le izy, choix. Tena kaikinao afaka misafidy ianao hanao an'ilay izy zao androany hoe afaka misafidy angatakandro ianao hoe amin'ny herintaona vao hanao hoe. Dia teneno izy fa miaraka amin'izay koa ny vokany hoe. Inona ny vokatra izay? Mihitatra koa ny faharetan'ilay zavatra lalovana satria mangatakandro tsika amin'ilay fanahafana ny endriny. Faharoa anampy ianao be dehibe dia Jesosy efa naneho modèle izy modely. Mety hitentsika hoe sambatr'Andriamanitra mamela heloka, fa tonga Jesosy naka ny endrik'olombelona, olona izy namela heloka. Dikan'izay possible le izy fa efa naseho an' Jesosy. Rehefa mandeha amin'izay le fiainanao tonga amin'le eo atapon'le tsy maintsy hamoaka toetra tsara amin'izay, dia tadidio hoe hoay afaka mamoaka an'le toetra dia afaka mangatakandro indray. Dia tadidio zany fa raha vao mangatakandro ianao dia mangatakandro koa le tena kaikinao le zavatra andrasanao hoe. Dia eo tsika fa manary Andriamanitra ny elabe, dia zao mivalina fa manina ianao ny elabe. Dia tsika foana ihany no mampahela n'ity raharaha ity raha za ianao androany marina tonga dia tena hoe wow, misy endrik'Andriamanitra maro tokony ho asehoko. Dia raha vitanao ohatrany hoe mihisatra izany le fanahafana, dia fataro fa nidina mihitsy Jesosy hanampy ianao hoe ohatr'izao ny fanaovana azy rehefa olombelona no asaina manao an'ilay izy. Dia raraka ataole amin'izay ny excuse rehetra hoe raha Andriamanitra dia vita an'izany, fa raha olona toy izy Jesosy zadio fa olona nanao an'ilay izy. Tena kaikinao possible le izy hoe. Possible ianao tsy manota ntsony hoe.
possible ianao tsy lavo zany tsony hoe possible ianao tsy marary zany tsony hoe possible ianao tsy raraka zany tsony hoe ataovy amainina tsara ny endrik'Andriamanitra avereno asehoy retsika le fanoharana momba n'le bijoutier teo satria ny volamena iny zany tarafiny ohatr' zao de raha vao mangavoka tsy pura zany tsy ohatrin'ny fitaratra de alefa indray aloha ny afo indraindray efa vita peratra tsara iny jerevana ohatrany averina anaty afo indray aleloia mampangovotra mihitsy le fanoharana hita mpanompon'Andriamanitra androany teo fa ovotra misy fitiavana satria ny tanjon'le izy tsy le peratra ao anaovana fa le peratra rehefa tarafin'le mpanamboatra de ndry hitany eo amin'le peratra sy ny eo amin'le bijou ny tarehany androany maraina ataovy fiaingana vaovao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fotoana androany andrenesanao an'le teny hoe miandry anao Jesosy ao amin'ny endriny teny hoe kaikinao miandry anao ao amin'ny endriny izy hoe rehefa tanteraka ny endriny hoe de manaraka ho azy ny ambiny hoe zao zany misy ambony be deaibe atongavantsika eto fotoana zao pastera tokony mba miakatra promotion zay de miakatra ny karama de mifindra trano tsy manofa fa tompony amin'izay tsy mandeha tongotra tsoa fa mandeha fiara tsy marary tsoa fa salama tsy célibataire tsoa fa manambady tsy manambady tsotra fotsiny fa tonga de fomba miteraka amin'izay ho an'izay efa mananjanaka mba zavy kely amin'izay tanao misy zavatra foana ane de efa elitsika teto Madagasikara mba makany andafo indray de makany andafo indray mandeha isa-taona de avy eo mipetraka any mihitsy indray vizana angatahana voaloha avy eo tsika indray lasa vazaha tanao misy zavatra azo angatahana foana fa zao tsy mahamaiky zany mamaiky an' Jesosy enao mihitsy aloha no mamoaka an'le toetra zay andrasany fa naniko tany saina dolo zany mba ampatsevana anao hoe ataony ane zany matoana izy manamboatra ny endriny manamboatra anao amoaka ny endriny ane tsy midika zany hoe ho maty mahantra manina ny endriny ianao so de averinao hoe hitako amin'izay ny zavatra andrasan'ny tompo mitovy amin'ny endriny fa de tsy pozipozy sady marary tsisy vola de miandry ny fiavian'ny tompo tsy zany kosa le izy ka ao amin'ny endriny ianao tonga de misy zavatra miova be deaibe na ianao ary miadanam-po sy feny fahasambarana de hitan'Andriamanitra amin'izay hoe mahazaka afaka vatsiana afaka omenan'izay rehetra mety mba irianao fa ara-potoana feny be le zany zany hoe le fampanantenana efa renao hatramin'izay mitombona foana rehefa miseho ao amin'ny endrik'Andriamanitra ny fiainanao tia mamela mandefitra misaotra na zay mpanenjika hitanao misy réaction amboarin'Andriamanitra mihitsiny de tandremo fonao mihoatrino zay tokony tandremanao tsika hitsangana de anofa fatany isaotra an'Andriamanitra mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidiny fotoana maraina tsy diso anjara teny zay tonga amin'ny etaeta ka nona ny fahamarinana tonga eto amin'ny fanatrianao misaotra ny amin'ity maraim-baovao ity nampitenenanao mpanomponao misaotra ny amin'ny teny manangana manintsy mampahery mamelombelona ny ao anaty fa mbola possible ny zavatra rehetra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy anapatsahivonao teo ireo karazana fanoharana ireo karazana teny rehetra napetraka teny amin'ny epistily ndreo apôstôly misaotra ny amin'ny fiainan'i Joba zay marina tokoa fa toy ny tantara tsy mahate hiaino amin'ny fotoana mbola tsy andrenesana ny révélation mifanandrify fa rehefa re amin'izay hoe ay misy zavatra diso teo ny fomba fiatrehan'i Joba ny fiainany sy ny fiainatokantranony de manomboka tonga lesona tsy voatery ho pehena lafo eo amin'ny fiainanay fa afaka miaino zay mankatoa mandray fepetra de afaka miombona aminao mamoaka ny toetranao zany foana ny teneninao eto ary zany no isaorana ianao fa tsy mba kivy ary manampaharetana ianao Jesosy ambara-patateraky ny fisehoan'ny endrikao eo amin'ny fiainana endretina zay vaovao be fiaingana ao anatin'izao volana oktobra zao mba ho fotoam-panehoana ny endrikao ny fotoana rehetra zay atrehanay tsarovy ny tokantrano zay rehetra tonga manatrika eto sy zay rehetra manaraka ny direct aoka ho tonga tokantrano feno fitahinao feno fahasoavanao zay manaraka ny endrikao ataovy tokantrano isehony le mahandriamanitra anao ao amin'ny lafiny amantoetra ho tokantrano mifandefitra tokantrano mifankaty tokantrano anjakan'ny sitrapon'Andriamanitra tokantrano feno Andriamanitra
tokantrano mifampitondra ao amin'ny programa fanomanana ny fialana an'ity tany ity ho amin'ny mandrakizay misy mifahasambarana tsy manam-pataperana. Io Jesosy rehetra tonga eto nizaniza mety misy mavesatra ao anatin'ny fisaintsainana eo amin'ny fiainana anatin'ny fo. Ny teny androany dia aoka ho tonga teny hamakivaky any anatin'ny tsiraray avy lalina ampafantatra azy fa mila misafidy izy aneo ny toetranao, aneo ny endrikao. Zay ny tokony himasona fa ny ambiny mijoro ianao anotrona ny tsiraray avy amin'izay surprise tsara ara-pikarakarana mihoatra noho izay mety ho takatry ny finoana sy vavaka ho angatahana eo anatrenao. Misaotra ny amin'ity tapataona faharoa ity, misaotra fa manomboka soamantsara mois d'octobre, mbola malalaka hatramin'ny fin d'année ahafahany mahita ny fahataterahana ireo teny fikasana. Fa tena manofinofy zay Jesosy, kanefa tsy tianao zay hanofinofy, tsy fanandrify amina toetra, fa tsy maintsy sady tsara toetra no tsara nofy. Mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena kaikinao sady tsara toetra hoe no tsara nofy. Raha vao tsara nofy zany ianao fa raha tsy toetra dia horeraka ianao hiandry an'le nofy tsy hitranga. Satria Andriamanitra tsy hanaiky mihitsy raha tsy mety alohan'ny toetra zay vao fitsorany le nofy. Fa matoantsika mijoro eto avy amin'ny tendritra izay vakiana teo, possible ny rêve sy ny vision anao azo réalisena. Aza kivy amboary tsara fotsiny toetra, mandro soa, alefaso ny fihazakazahana ho hitantsika eo manaraka. Amen. Zoma sapotsy zao pasteur Rodolphe Dafny Arivo no hitondra ny teny raha sitrapon'Andriamanitra. Mino fa eo voasedra anatin' izay lalan'izay tsika. Fa raha ny fikasana ara-pandamina dia izy ny tokony hitondra ny teny eo zoma sabotsy dia manasa antsika mpitiavana amboariny fotoana. Amboariny programa fa ny zao zavatra mahatonga saina dia zao isaky ny tonga eto dia misy zavatra tsy fantatro foana ampahafantarina. Nefa izy efa mba namaky an'io baiboly efa mba navady. Tsy haiko aloha nareo fa mba navadibadika ihany izy io. Fa rehefa tonga eto dia ampahafantaran'Andriamanitra hoe ty le tsy hitanao mahatonga miantso anao hoe mamonjy sekoly. Mamonjy sekoly. Manakoako any anaty zany. Ka rehefa tonga maraina sao dia tapaka ny lalana. Mamonjy sekoly. Dia hoana raha tsisy parking. Mamonjy sekoly. Excuse daholo zany. Ataovy ao anatin'ny fo. Hitanareo raha vao manomboka ohatrany hoe renao zay ohatrany hoe eny tsy maninana tsy hamonjy sekoly androany dia mifonao mihitsy zay manomboka efa mialavitra an'Andriamanitra. Fa rehefa tena ao ny etaeta na tsisy aza tonga eto ianao. Zay ny proof fa tena ao anatinao le hafa tsy mety maty. Efa tenenina hoe noho ny fandamina tsy afaka sina mbola tonga eto hoe ay mo tsy izy. Satria ny anatinao any aleo izy foana fa tena mangetaeta an'Andriamanitra. Tsy hoe mamely an'iza tsy tonga tsy hany le izy fa mametraka fotsiny hoe manova bilan dia fatary tsara hoe aiza ho aiza ny etaetanao an'Andriamanitra rehefa manasanao Andriamanitra ho amina fotoana anankiray. Anisan'ny endrika anankiray hitana fandrosoana ny zotim-po manetry tena mialana amin'izay toerana misy antsika eo amin'ny toerana hivoriana izay mazana tsy eo akaikinao. Satria mitazan'Andriamanitra hoe afaka mi se déplacer ve ianao, afaka mamono fotoana ve ianao ana. Fa tena milaza aminao marina fa tsy ataon'Andriamanitra araraka tany zany. Mijoro dia atao aza mieritreritra ny ovaliny fa alefasy fotsiny fikatsahanana an'Andriamanitra. Fa raha vao God first, raha vao Andriamanitra foana ny voalohany ataon'Andriamanitra misosa ny ambiny. Ary mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa misosa ny ambiny amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo, tokantranonao tokantrano feno voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary